manona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsiraray avy ao tokantrano ary fiadanany iny ho aminao mandrakariva. Androantsika dia iresaka ny lohateny voalohany dia ilay hoe Jesosy. Zay ny fanononany latinina azy na ny grika ihany koa Jesosy na hoe koa hoe Jesosy, Jesosy, teny hebreo Yeshua dia tsy olana amin'Andriamanitra ny fanononana ho azy. Fefa sitrany nanorokoro'ny lelan'ny olona ny fanononan'ny olona hatreo amin'ny tilikambo ny Babela. Sitrany ny anana ny fitenenany avy ny isam-pirenena ka aoka tsisy anitakatsika na ho ampitambolomboleny ny fampianarana zay to hoe manandanja nefa tonga amin'le teny hoe tatavanina ny moka nefa telona ny rameva. Tsy ny fanononanao ny zava-dehibe. Mety isy teny aminao ka raha ianao zao tononona amin'ny fomba hafa ny anaranao, za de ny anarako hoe lantrako tsy malala. Tsy mitovy ny fanononany vazahany zay fa tsy mahatezitra satria fantatro le anarako an'izay tononony zay. Tsy mitovy amin'ny fanononany sinoa, tsy mitovy amin'ny fanononany indiana, fa fantatro ny anarako io. Ka noho izany tsy apetrako olana le izy. Zavatra bitika zany, ny zava-dehibe dia fantatro hoe za zay tononony zay. Za tsy masinina fa fantatro. Ary mihoatra noho izany Andriamanitra. Fantany na hanonona Jesosy ianao, na hanonona Jesosy ianao, na hanonona Yeshua ianao, na hanonona Yahoshua ianao, na hanonona Jésus na Jesus, Jésus. Be dia be ny fomba fanononana. Fa aza tao olana zany raha andrasana bary. Ianao ve manantsaina no Andriamanitra, ny fonao mihitsy ny jerena. Fa tsy hoe koa rehefa diso ny eo amin'ny vavanao dia fa tsy mety daholo. Ny an'Andriamanitra tsy mitsararaka ny reniny sofiny izy. Mandinika ny fo, sy mpamantatra ny vo izy. Ka na mahay manonona faratampony azy ianao, hoe tena voatono no araka ny teny hebreo tokoa le izy, tsy izay ny azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Satria finoana ihany no azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ny zavatra ambarako aminao ihany koa ny amin'ny toereny dia misy zavatra hafahafa zay misy fandrika ihany io satria manjary hitady hitovitovy amin'ny mpanompo sampy ny fomba ny mpitory filazantsara indraindray. Lasa tahaka an'io manonona formule magique. Ka rehefa tononona amin'ny teny gasy dia ohatrany hoe tsy manan-kery. Fa rehefa tononona amin'ny teny hebreo dia ohatrany hoe manan-kery kokoa, tsy hiariava. Filazantsara milaza mazava ao amin'ny Kristy tsy misy jiosy na jentilisa, na barbariana na skitiana, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Ary raha ny Kristy nareo dia taranaky Abrahama. Zay rehetra ny Kristy dia ambara fa taranaky Abrahama. Ary mpandova ny teny fikasana. Na mahay manonona izy, na tsy mahay manonona izy, dia taranaky Abrahama no iantson'ny tenin'Andriamanitra azy. Noho izany ampahirezako anao. Miainga zao antsika amin'ny resaka grika, latina, fanononana zay mety ho samihafa, fanononantsika malagasy. Fa aza tao olana ho anao zany. Aza manaiky hoe tsy kitsehan'ny olona. Koa rehefa tononoko amin'izao izy dia tian'Andriamanitra kokoa. Andriamanitra tsy mba olombelona. Ny olombelona ny sasany any. Fa ny olona nianatra tsy soreny izy. Miala tsy ny tsy sanatriana ambanin'izy an'izy akory. Ny tety firenena maro izy dia tsy soreny izy raha samihafa amin'ny fanononany isam-pirenena ny anarany. Ny olona raha mahay an'izany tsy maika fa Andriamanitra, mpandinika ny fo, mpamantatra ny vo. Ary tsalo tsara fa ny fomba ifandraisan'Andriamanitra amintsika dia tsy mitovy dimension amin'ny fifandraisantsika samy isika. Ny tsika ny dimension dia voafetra. Takany hoe raha manonona hoe lanto dia ny tsika ny sofina ny maheno. Maso mahita an'le vava
fa n'andriamanitra ny tsy zay na ny mpandalina ary mafatin'zany hoe resaka hoe vibration zany sesaka feo ihany vosantionany fotsiny ary zany izany tsara ny manetry tena ry havana fa tsy mitombo teny fantatra na mirehare hoe raha tsy zao ny fanononanareo azy de tsy mety zay tsy iary havana fantany ahy ny tompo mahalala ny azy fantany ny azy na mahay manonona na tsy mahay manonona ainao mo manonona de tsy maninona e tsara zany fa zambara kosa hoe zay tsy mahay manonona de ambara fa tsy izy tsy iary havana Jesosy 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 Jésus Jesus Yeshua Jésus anarany nambaran'ny anjely tamin'ny Maria sy Josefa hoe ny anarany de ataonao hoe Jesosy fa izy ny amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany anio ny anjely no miteny hoe ny anaran'io zaza io de ataonao hoe Jesosy manamarika inona moa le Jesosy manamarika aloha ny atongavany hamonjy ny olony satria tonga tao amin'ny jiosy izy aloha tao anivon'ny taranak'Israely izy na de ampahany any ary aloha natongavany iny mba hamonjy zanak'Israely ho afaka amin'ny fahotany vo hitantsika ihany ko fa izy ko tonga araka ny teny toy izao nitiavan'Andriamanitra n'izao toy izao nomeny ny zanany lahy tokana nampidirin'Andriamanitra amin'izao fiainana izao ny zanany Andriamanitra izy fa tonga ty an-tany de naka ny tenany nofo mba hamonjeny antsika zava-dehibe zay satria izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha misy fanahy tsy manaiky fa tonga tamin'ny nofo ny zanak'Andriamanitra de tsy avy amin'Andriamanitra izy tsy maintsy tonga tamin'ny nofo ny zanak'Andriamanitra mba haka ny toerantsika ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika zany hoe tonga olona tafiditra tao anatin'ny tantara ny zanak'olombelona izy mba hanova ny tantara anatsimbadika ny tantara ny zanak'olombelona satria raha lehilahy voalohany dia tsy nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra de tafasaraka tamin'Andriamanitra de mipakatra ty amin'ny taranany ary zay moa tonga antsika antsoina hoe mpanota mahatonga antsika hoe mpanota de resaka tarazo lay izy efa ndraisantsika noho zay tamin'loha tarazo nolovaina avy amin'ray aman-dreny voalohany araka ny tena mandra tahaka ny dirany ota avy amin'ny lehilahy iray de niditra tao anatin'ny tantara ny zanak'olombelona Jesosy lay zanak'Andriamanitra ka ny olona miditra eo amin'ny tantara de mena anarana ary ny tantarany de hamonjy izy hanavitra izy ary zay mihitsy ny dikan'le Yeshua na Jesosy hoe Jehova mpamonjy hamonjy izy ary hamonjy amin'ny alalan'ny fahasoavany tsy hamonjy amin'ny alalan'ny hoe fankatoavana lalàna fa hamonjy amin'ny alalan'ny fahasoavana satria voafono ao amin'ilay soa famonjen'Andriamanitra ny fahasoavan'Andriamanitra ny hatsaran'Andriamanitra ny anarany de nomena ary zay nomeny ny Maria sy Josefa azy rehefa avy ny forana izy tamin'ny andro fahavalo de io anarana io le anarana tokana nomena azo amin'ny olona rehetra zay mino azy famelan-keloka ary fiainana mandrak'izay tsy misy anarana hafa mino an' Jesosy va ianao lay zanak'Andriamanitra tonga nofo anatsimbadika ny tantaran'ny zanak'olombelona amin'ny nakaniny toerantsika teo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana ka zay mino azy de tsy hoelohina fa zay tsy mino azy de fa meloka raha teo zay manana ny zanaka
no manana fiainana fa zay tsy manana ny zanaka tsy manana fiainana. Zay ny ambarany filazantsara. Minoa an' Jesosy tompo de ho vonjeny ianao sy ny ankonanao.